Tsy alalavitra amin'izay raharaha politika izay ihany isika nampafantatra ny mahakasika ny vokatry ny filan-kevitry ny ministra ny mponina sy ny lalàna sosialy teboka maromaro moa no notsindriny tao anatin'izany toy izao ny fanazava. Jalo ny vahoaka fa tediavinareo vahaolana maika farany arak'izay azo atao mba tsy tohizany le délestage satria betsaka ny vahoaka miezaka ny famokarana eo raha teo moa resaka fandriampahalemana ka raha maty ny jiro dia fahasahiranana be ho antsika rehetrarehetra na eny mantsy hoe mietondra ny vohatra misy tena adiny roa manontolo misy ava sasakasany toy ny ane 67 hectare ny namontana ny ambolikandrina sy ny maro hafa zany tena nijaly tato anatin'ny andro vitsivitsy tany amin'ny faritra ohatra ny any Mananjary izay misy sambatra amin'izao fotoan'izao adiny 4 isan'andro fotsiny dia izay zany hoe andraisana fanapahan-kevitra mba tsy tohizan'izay fahasahiranana izay ho amin'ny vahoaka ny any Toamasina koa manana olana manokana satria ny milina famokarana herinaratra mihitsy no misy fahasimbana. Ny vahaolana moa maro satria eo zany le resaka teknika ny lazaina teo mikasika ny Toamasina manokana dia hijery zany ny afahana manao fifanarana raha azo atao amin'ny orinasa izay mpamatsy ny milina simba io na koa angambany hifampirarahana amin'ny orinasa ambady vy izay tamin'ny fotoan'andro moa rehefa mipetraka nanomboka ny orina tao Toamasina ry zareo dia mba nahazo fanampiana tamin'ny fitondram-panjakana ary everina hoe mety misy fomba hifandaminana izay hoezana ho atao zany mikasika ny faritra hafa manerana ny nosy dia resaka famatsiana solika no hoezana arindra tsara satria izay zany no anisan'ny olana mipetraka satria ny fitondram-panjakana moa efa fantatrareo misy fifanarahana miaraka amin'ny mpamatsy solika eto amintsika